Faly miarabatsika jiaby mpanaraka an'izay ity vaovao malagasy ny mahakasiky ny fiainam-bahoaka sy fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no zaraintsika eto ary hitantsika zao vaovao mandeha amin'ny réseaux sociaux, vaovao mampalahelo izay atao ireto jolahy tsy matahodody ireto fakan-kery na resaka kidnapping zany azo lazaintsika ihany koa hoe terrorisme. Amin'izao fotoana izao manko maty ireto dimy lahy ireto, mampalahelo zany tranga misy zany ary efa tratra ihany koa raha ny jolahy Ratex no anarany. Ary hitantsika manko amin'izao fotoana izao ireto mpitondra fandrakana docteur après la mort, zavatra efa fatapatatra ihany fa ity district Anjozorybe ity dia zone rouge azy tsy zao tsy tamin'izao fotoana izao ty ihany nisiny zany kidnapping zany tamin'ny toerana io, fa zao manko mpitondra fandrakana dia tonga mandeha mitsidika zany toerana zany ekena fa na anisy zany fitsidina zany efa ela natao mpitondra fanjakana sy ireto miaramila ireto fa hatramin'izao manko ity tranga ity mbola manjaka ary mbola misy amin'izao fotoana izao ity. Ary izay manko natao takalonaina zany dia hoe novonina midika ve zany fa tsy nahaloan'ny vola nangatan'ireto jolahy ireto ny fianakaviany tao Moaritsipoy Anjozorybe. Nampitaina isam-pokotany manko ilay fampitam-baovao ary naharahana famoriam-bahoaka voalohany amin'izany hoe tsy mahazo mandoa vola any amin'ny dahalo intsony ireo fianakaviany lasipatra na niharana fakan-keriny. Faharoa dia ny hoe handraisana fehipetra ireo olona mividy fananan'ireo niarahany fakan-keriny. Fahatelo farany koa ny hoe handraisana fehipetra ireo olona mampindrana fitaovana entina hanerenana an'ireo dahalo. Tsy azo atao zany mampindrana fitaovana toy ny hoe mampindrana fiara sy ny moto sy ny sisa. Entin'ireo fianakaviana tratran'ny fakan-keriny mba handehanana fampiraharaha na anaterana vola any amin'ireo dahalo. Fa izay manao an'izany dia raisina ho piray tsy kombakomba amin'ireo tsy matahodody ireo. Miteraka resabe ihany koa ny ao an-toerana mba tsy lazana hoe mampisavoritaka ity toromarika vaovao ity. Tsy manatsafidy mantsy ny fianakavian'ireo lasipatra satria ain'olona no resaka eto no avotana. Lasa fahoriana sy miaina fa tsy fiainana hiainana intsony, mitaintaina andro manalina hoe iza indray no tratra raha-pitso. Isika teto amin'ity manko dia efa namoaka azy ity vaovao tranga ity izao fakan-keriny izao izay ampitana n'olona any an-toerana ankehitriny tsy nisy ny hainy ve efa ela manko izay tenentsika teo zay ity vaovao resaka kidnapping ao district Anjozorybe ity. Fa izao manko ireto mpitondra fanjakana ireto midodododo mandeha efa fantatro zao fa zone rouge ity toerana ity dia tena efa voafatra fa toerana mamay sy mafana amin'ny fakan-keriny. Efa hainy mpitondra filaminana zany fa dia ahoana moa no dia tsy hanaovana paikady matotra sy masika hanafaonana azy ity. Zay manko le izy araka tenentsika zay ary nandeha ry zareo midodododo ireto mpitondra fanjakana tarehin'ireo mpitady filaminana reto. Nidinay fotony zao natao mpikambana Emonaty tany Anjozorybe. Toromarika hentra no nomeny filohan'ny repoblikan'ny Rajoelina amin'ny tsy maintsy hamongorana ny fakan-keriny sy hanohizana hatrany ny asa famandrena fahalemana ataon'ny hery fiarovana sy filaminana. Manoloana ireo tranga fakan-keriny ao amin'ny district Anjozorybe amin'izao fotoana izao ity ka namoizana an'ireo olona niharan'izany dia tonga tany Moaritsipoy nijery akaiky ireo fomba rehetra hiadina amin'izany ireo lehibe ny Emonaty. Ny général Rakotomalala Andriatahina Jean Robert no nitarika izany ary niaraka tamin'ny koa ny contrôleur général de police Rakotozanany Dany Marius, tale général police pirenena sy ny général Daramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, lehibe ny tamazorony Tafika. Nanotrina azy ireo koa ny lehibe ny district sady lehibe ny OMC district niaraka tamin'ny kolonely commandiny farim-piadiana gendarmerie pirenena Antananarivo. Nisy nandritra an'izany ny famangiana ireo fianakavian'ireo telo voatifitra teny Analabehasina Andramena no tanterahana tany an-toerana ihany koa ny fivorin'ny OMC district zany nitariany lehibeny ary teo ihany koa ny fanomezana toromarika hentra avy amin'ny mpitarika Emonaty mba ho fanamafisana hatrany ny ady atao amin'ny famongorana ny tambazotra ireo pakan-keriny ireo. Nampitomboina ny isan'ny Tafika, Sandary ary polisy miantsehatra eny amin'ny kianja no hamafisana ihany koa ny fiarahamientana amin'ny vahoaka. Samy nanatratra ireo tompon'andraikitra ny fibaikona ny CMA sy ny DGPN sy ny COMGN fa vaindondra raha ny mpitandro filamina hatrany niady amin'ny fakan-keriny ka miasa feno andro aman'alina mikaroka ireo mpanao ratsy ary tsy adin'ireo
lehibe ireo koa ny mankahery hatrany ireo mpitondra filaminana eny amin'ny kanja manao ny aintsy ho zavatra mba hiasiny fandriampahalemana eto Madagasikara. Mahakasika ny fanehoan-kevitra sy raharaha fakankeriny ity dia nanome hevitra manko i Paolo tao anatin'ny fandarana anankiray izay hoe tokony soloy ny chef district ankehitriny fa tsy mahavaha olana ny zesy ka tendreo i Paolo Raholinarivo solona valona ho lasa chef district Anjozorobe. Olona mahitsy izy sahy manana traikefa amin'ny fandaminana ny tany tao Ambasary faritra atsimo ny Nosy. Manoloana ity tranga ity dia naneho hevitra ihany koa i Paul Berras manana i Rosy hoe aza vonoina tompo, aza vonoina aloha fa aza milala raha tsy voalazany daholo ny ao anatin'ity réseau ity, na iza zany, na ao misy zany ao amin'ny gendarmerie, na misy zany ao amin'ny miaramila sy polisy, na olo voafidy ambony, na olo voatendro ambony. Ambenanay ireo ambenanay ny vahoaka ny valin'ny fanadiadiana koa mitaky ity olom-pirenena ity Paul Robert ity di Rosy ity mba hoe avoahy madio mangarahara izay ankety mba tandremo izy mba tsy hanao populisme sy nirikendreny hafalifelena romotra sy malahelo ka hanodotondrona olona iran'ny tanàna. Io na naniraka azy dia matimaty foana sy voaroba fananana izay manana rafila mpitandro filaminana na mpiasan'ny tribunal zany na havandry mahitahita manao règlement des comptes koa ataovy madio ny ankety tompoko azafady. Zay ny fangatahany Rosy tamin'ny ireto mpitondra fandrakana ireto araka ny solution ihany tokony ataon'ny mpitondra fandrakana io koa amin'ny fotoana izao ity tokony soloina ireo commande gendarmerie na miaramila na polisy amin'ity toerana ity. Efa fantatry zao fa hoe zone rouge ary tena mamay ity toerana ity fa manino raha soloina ireo commande ny gendarme sy rehetrarehetra ireo. Ohatra azo alaina tahaka zao ity colonel Faneva sy école générale Lilson reto, reo zao olona mampandritany ary hitantsika zao amin'izao fotoana izao ity any amin'ny Morondava, any amin'ny faritra iny Menabe iny dia nanao asa natsakany sandava nahay niova fo ny olona noentin'iza colonel Faneva zay. Talohan'izay anefa hitantsika koa ny fomba fiasany tany Atsimonosy Androy dia niova ihany koa ireo vahoaka izay tantany koa izay tompoko no ilaina mila soloina ireto mpitondra fandrakana na iza zany rehefa tsy misy vokatra entiny zany fa vao maika mijaly sy fandiranova ny firenena amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ity mitahitaina isan'andro andro aman'alina. Koa izay ihany koa ny vaovao afaka nozarentsika eto Blaise tompoko vavy azadino hatrany tompoko miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaratsara zavatra izay. Miverina indray ny kidina pinina na ny fakana takalonaina ao amin'ny district Anjozorobe ao. Olona efatra no nalain'ny dalo ankeriny tao amin'ny commune Marotsipoy ny alady fa efatra ny volana aogositra lasa teo. Vola mitentina 200 tapitrisa ariary no takin'ireo dahalo tamin'ny fianakaviana ho tambany famotsorana ireo olona efa mianaka nalaina ankeriny. Rehefa nanambara ny fianakaviana fa tsy manana io vola be io dia novonoan'ireo dahalo tsy nasiny indrafo ireo olona efa mianaka ireo. Omaly maraina no niantso ny fianakaviana izay efa mianaka ny dalompakan-keriny mba haka ny fatiny avan'izy ireo. Izay ny telo no hita omaly raha toka androany vao hita ny anankiray. Mifamatotra amina zavatra maro ny afakana ankeriny ao amin'ny district Anjozorobe hoy ny ben'ny tanàna iray ao anatin'ny commune mandrafitra ny district Anjozorobe. Isan'izany ny ady tany sy ny lombolom-piarahamonina. Anjaran'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana nefa no mitady ny fomba ifezanareo tranga fakana ankeriny ao amin'ny district Anjozorobe ireo hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Alakamisy Andranomadio anatin'ny district Anjozorobe raha ny fanazavana noentiny ity ben'ny tanàna ity androany.